Ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana ilaina hatrany ny tontolon'ny fialamboly mba hampivoatra ny sain'ireo ankizy. Nindroso tamin'ny zany tokoa ary ny zareo teo anivon'ny sekoly La Petite Sirène Maibahoaka sy ny mpianatra teo anivon'ny Les Angelots teny Ambohimandroso talata matin ny alakamisy lasa teo. Ankoatry ny fianarana izay atao any an-tsekoly dia anisan'ny mampivelatra ny sainy ankizy ihany koa ny lalao sy ny fialamboly samihafa. Maro ireo sekoly no mikarakara fitsangatsanganana ho an'ny mpianatra araka izany, toy ny nataon'ny La Petite Sirène Maibahoaka sy ny Les Angelots Ambohinambo talata maty ny alakamisy lasa teo, fitsangatsanganana izay natao teny Anosizato. Ankoatry ny fampivelarana ny sain'ny ankizy dia natao ihany koa izany hetsika izany mba hampitombo ny fahankalalany ray aman-dreny sy ny mpanabe. Toy ny fanoana isan-taona dia manatanteraka kilasy verte ny sekolinay. Ny tanjonay amin'izany moa dia mba hampivelarana ny ankizy sy mba ahitana tontolo hafa ankoatra ny any an-tsekoly satria tsapanay fa ahitana fahombiazana kokoa ny fitondrana ny ankizy amin'itony toerana itony. Ary koa mba hanamafy ny fifaneraserana eo amin'ny samy ankizy sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra. Teny an-toerana moa dia nisy ny lalao maro natao ho an'ny ankizy izay fahita eny amin'ny parc d'attraction, ary nisy ihany koa ny kilalao tsaina toy ny fanorona izay nandraisan'ny ray aman-dreny anjara.